efa neodeo ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo ny rahalamy natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samyretina sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraika Grabaka tokolasiko vavy ao anatin'ny fandarana resabe anao mity andro azo mainty ary dia faly mandray anao ny fahitalavitra matevia fariko zay petranonao a tsika mirakavy idinidinika hitafatafa eto androany araky mahazatra ihany resabe mo dia aompana amin'ny zavatra loha hevitra mahery vaika sy ny raharam-pirenena zay mitana sainy be somary eto firenena ny vahintsika androany dia Andriamatoa Ramarolahy aingony ireny Anthony izay tsara manampahaizana manokana amin'ny resaka hoe droit zany magistrat izy tsy vitan'izany fa izy ko dia sady mpampianatra ihany no manampahaizany amin'ny antsoina hoe science politique zany hoe tovolahy tanora izay manana ny maizy azy eo misehatra ny fandinina sy ny fanaraha-maso toedra raha-pirenena eto Madagasikara atsika hoe androany zay ataontsika hoe Andriamatoa miaingo izy androany zany ary dia faly mandray anao zay androany Andriamatoa miaingo ty fandarana resabe ity faly miarabanao ihany koa Andriamatoa Davidson ary mametraka ny fisorana aminao fanasana anay faly miaraba ihany koa ny mpijery ny télévision MATV rehetra iny Andriamatoa aingô ary faly manasa mandray anao zay mandray azy tsika atao amin'ny fandarana resabe zany ny fantanino apetraka aminao voalohany indrindra ianao le mpanara vaovao hatramin'izay ary hitana dia amreny internet reny amreny latsoratra ny gazety indraindray manampahaizana manokanao mpanara maso ny raha-pirenena ahoana fijerinao ny ankapobeny satria ny zavatra miseho tamin'ny heritaona sy ny zavatra miseho am'izao fotoan'izao efa hiatrika fifidianana afaka enim-bolana valiny hoe enina meny présidentielle raha ny tety andro avoaka ny senita zany ahoana fijeriny aingony ny raha-pirenena am'izao fotoan'izao ia misotranao le raha-pirenena koa zany raha jerentsika dia azo fahavana kely tsotsotra fa fantanina ray fotsiny apetrako alohan'ny anomboako an'izy io ohatrany ahoana hoe tsika ave tena te hiala amin'le krizy ary te hiala amin'ny hoe fiverimberenan'ny krizy dia ny valan'izay tsotra raha ny analyzeko manokana zany lazaina dia raha roso le lalana rosotsika am'izao zany le tondrovotra sy ny rehetrarehetra dia somary misy fiambakavakana ihany zany raha hiteny hoe tsy hisy intsony ny krizy amin'ireny zany hoe tsisy intsony ny krizy zany hoe anao zany ohatrany somary pessimiste raha teny vazany resana pessimiste zany raha tenenina amin'ny teny vahiny satria lazaiko anao ngambany ty aloha zany tonga dia tsoroko fanamariana kely alohan'ny androfona lalindalina tsy fanaovana politika zany izy ty fa sehatra iresahana politika fanaovana politika manko zany de manohana andranona na manohana andranona na makalaza tena fa ny azy zany ohatrany fa ny azy zany hoe analyse en tant que hoe nanao fianarana science politique dia mijery an'ilay zava-misy eto amintsika hoe ilaina ny famakafakana zava-misy eto amintsika dia tonga zany resaka manao le famakafakana fa tsy hoe manao politika akory na hoe hoan'izay diso hevitra hoe manao ineo le rangaha io sa hoe ahoana dia miditra amin'le famakafakana amin'izay aloha izy ianao hoe pessimiste ave ianao dia raha mijery zany tsika zao dia efa mivoaka ny tety andro senika dia efa mandroso daholo ny fikarakarana ara-teknika ny fifidianana rehetrarehetra araky ny voalazon'olombelona zany dia mandeha mandroso ny fikarakarana ara-teknika fa ny communauté internationale sy isika malagasy rehetrarehetra angamba dia samy mahita fa lay filantona ara-politika izay ngeza be ao anatin'le izy mbola tsy misy aloha hatreto zany mbola tsy tomombana mety hoe fa manomboka ihany zareo any ambadika any fa tsy tomombana aloha izy hatreto zany hoe filaminana le filaminana ara-politika tiako tenena le apaisement le filantona zany apaisement izy amin'ny teny fratra filantona ara-politika dia zavatra amin'izao zany dia zao raha ohatra ka ndrosondroso kokoa tsika ny fifidianana zany efa voafaritra hoe présidentielle voaloha amin'ny mois de mai 2013 dia zavatra tiako ambara zany amin'izy dia zao araky hoe mbola tsisy le filantona ara-politika mbola misy hoe
le tena mpiady ao anatin'izy mbola miady ihany andreo tsika miteny zao na hoe mikovay akelika ihany na izy mikasina atao hoe tsy tena miady ry zareo dia ny zava-misy dia zao raha ohatra ny ka androso amin'le fifidianana antsika amin'ny 2013 dia zatra mety iseo dia zao na mandray anjara daholo le mpiady voalohany tao anatin'le izy Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Andradrena na tsy andray anjara zareo na andray anjara ny ray amin'izareo zay zany mety ka mety miseho dia raha le ka hoe mandray anjara daholo zareo dia za manokana zany analiziko manokana dia misy tranga telo mety iseho na zay ny zavatra miseho hoe tranga voalohany Andriamatoa Andradrena ny lagy io ny ka mety possible indrindra ozy izy isika satria raha mijery isika teto Madagasikara zany hatramin'izay lisian'ny élection présidentielle teto amintsika na tamin'ny andron'ny Andriamatoa Tsirano na tamin'ny 2020 sy 2020 na tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 2020 2020 ary 2020 amin'ny farany teo tamin'ny 96 dia na ihany koa tamin'ny andron'ny Andriamatoa Zafiambera tamin'ny 2010 dia izay eo amin'ny fitondrana foana no laniny antsika rehefa misy hoe milatsaka filoham-pirenena zany raha Andriamatoa Zafiambera moa zany tamin'izay fotoana izay tsy hoe président de la république izy fa président niasa eo na mba raha tadiditsika tsara fa ny tiako tsipihana andray zany dia ilay eo amin'ny fitondrana ka mikarakara an'ilay fifidianana foana ny lany ny exception qui confirme la règle lao izy ny fitenena anaova tamin'izay hoe izay eo fitondrana mikarakara fifidianana nefa tsy lany dia Andriamatoa Ratsirahonana tamin'ny 7 exception satria izay rery ny exception misy tamin'izay fotoana zay izay rery ny tony fitondrana karakara fifidianana nefa rehefa avy eo izy zany tsy lany filoham-pirenena dia tsy lazanareo inona ny antony fa fa fantatritsika rehetrarehetra hoe zay mpitondra teo hatramin'izay rehefa tonga ny hoe fifidianana dia mazava azy izy mampiasa ny fananam-panjakana mampiasa ny mpiasa-panjakana mampiasa ny volam-panjakana ary ihany koa amin'ity etsy zay sony monsieur hoe amin'ity ny selita fa tsy mifanjakana mikarakara azy hoe selita hoe zavatra indépendant tsy diran'ny fanjakana mbola tonga any amin'izay tsika senao fa ny tiako lazany zany hoe raha vao misy an'ilay hoe mpitondra miditra amina fifidianana filoham-pirenena dia foana ny lany dia le lazaiko teo no miantonantony zany ohatran'izay dia sura zany raha zay zatra miso Andriamatoa Andradrena no lany amin'ilay fifidianana dia tsy maintsy efa fantapatatra lazaiko hoe 100% mihitsy ny change tsy maintsy ay contesté ny ankolafy anankiray mpiady aminy Andriamatoa ny ankolafy Ravalomanana zany hoe nareo no nambolavola lalam-pandrenana nareo no nambolavolan'ny lalam-pifidianana ny senita nareo ihany nanao ny rehetrarehetra hoe fifidianana ny rehetrarehetra tao tsy maintsy korotana zany nefa ran'le satria isy contestation cas de figure anakoa zany hoe tranga faharoa mety iseho raha ohatra ka hoe samy latsaka Andriamatoa Andradrena sy Andriamatoa Marc Ravalomanana dia hoe raha Andriamatoa Ravalomanana no lany zany somary kelikely zay faharoa zay le tranga faharoa zay satria zava possible misy koa io satria isika zany araka le teniko teo hatrany amin'ny trano fahaleovantena ka hatramin'izao sika rehefa mifidy filoham-pirenena hatramin'izay dia olona efa fantatra foana ny fiditsika mijerytsika Andriamatoa Tsiranana efa fantatsika tsara zany tamin'ny efa nitolona atao anatin'ilay atao hoe fanafahana firenena izy tamin'ny 2020 dia avy eo izy efa teo amin'ny fitondrana izy no tonga 2020 dia lany izy tonga ilay ny taorina zay tamin'ny 2070 efa izy koa mikarakara an'ilay fifidianana dia lany ihany koa izy dia Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 2070 efa président directeur militaire izy mikarakara an'ilay fifidianana tamin'ny 20 izy efa izy no teo amin'ny fitondrana ny verina avy any Antsesitany izy tamin'ny 20 efa tonga hoe ex-président izy nilatsaka any izy tamin'izay tamin'ny 20 raha tsy tadidiko moa fa mbola tanoran'olona tamin'izay ngamba nisy ampolony maro nilatsaka teo ary nisy tena candidat mety tsara mihitsy ny tao fa le président anakiroa taloha naongana tamin'iraiky amby 20 sy ilay vaovao natolotry ny hery-velona tamin'izany fotoana mbola nataon'olona lasa deuxième tour tiako lazaina amin'izay dia hoe isika malagasy zany rehefa mifidy
lefa fatatsika foana no fiditsika matetika fatatsika efa eo efa amin'ny fitondrana nefa eo amin'ny fitondrana na efa teo amin'ny fitondrana fa tsika tsy maka mihitsy hoe olona ivelan'ny fitondrana zany andriamanto zafanibera le teny teo efa président niasa eo koa izy a tamin'ny 3 raha latsaka président de la république dia lany izy nazava ho azy tamin'izay raha io tranga faharoa indray zany andriamanto Ravalomanana marika ny lany dia icontesté indray koa ny fomba andriamanto Andry Rajoelina tsisy filamintona ihany tsisy filamintona ihany koa ny antony dia tsotra ngamitsika efa naheno andriamanto filoha Andry Rajoelina efa niteny izy hoe avy any amin'ny retourne avy any Maputo hatramin'izay efa niteny hoe zaho izy tsy latsaka raha tsy efa sura fa aresy zany hoe raha ohatra izy zany ka tsy dia sura hoe aresy dia tsy milatsaka izy dia tenika ihany koa izy avy amin'ny retourne avy any Maputo taorianan'le Seychelles zany hoe zaho izy tsy nanaiky ny proposition tany izy andriamanto Ravalomanana kanefa zaho izy ohatrany hoe tadiditsika netranetra amin'izay hoe zaho izy tsy le fiverenana contre ny fiverenan'andriamanto Ravalomanana ny eo amin'ny fitondrana zany hoe izy zany mato izy milatsaka efa sura izy fa holany dia izy koa tsy makasitraka ny fiverenan'andriamanto Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ka tsy efa mazava be hoe zany hoe raha sendasenda ka le tranga faharoa iny miseho hoe andriamanto Ravalomanana ny lany dia ana contestation izy tranga fahatelo raha ohatra ka hoe andriamanto tranga fahatelo raha hoe samy latsaka andriamanto Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia hoe troisième larron zany hoe olona tsy izy raha izy roa lany zany tsisy lany fa olafa ny lany lafo ohatra ny lany dia io tonga dia tsoroko hoe hypothèse d'école aloha izy ny vazaha zany hoe tranga mety iseho nefa kely dia kely ny probabilité hoe iseho le izy satria araka lefa lazaiko teo aloha hoe nitsika malagasy rehefa mifidy no lefa fantatsika ihany no viditsika fa tsy mifidy olona vaovao tsika ary atreto aloha zany milaza miara-mahita tamintsika hoe tsy misy troisième larron ankoatran'ny anankiroa hoe tena iny fa mipoitra ary tena efa hita hoe misariky olona na mahasariky olona na manana hevitra tena hoe tonga dia mitombona be na hoe efa manao ihany zalareoko bebe ihany reo candidat aminazy azy ohatra hoe raisitsika hoe mitondra olona ihany sasany raisiko ohatra hoe Rolamantseva izy zao to Tsamanitra na zaka olona bebe ihany izy to Tsamanitra miresaky ianao ohatra andriamanto tamin'Antananarivo hoe tsy mbola teny latsaka dia mitondra olona vahoaka koa manaraka azy bebe ny fa tokony eritreretitsika kely amin'le izy dia zao matetika le mpanao politika eto amintsika rehefa hoe mamory olona dia miaraka amina mpanakanto raitra foana eo zany tsy fantatsika tsony hoe le mpanakanto ve nandehanana an'ilay olona be da be tao sa ilay mpanao politika fa zava-nisy aloha dia olona be da be foana mpanatrika amin'le mpanao politika ka ny azy ohatrany hoe mbola miteny verina amin'le teniko teo hoe atreto aloha tsika mbola tsy milaza miara-mahita tsika raha milaza hoe tsy misy hoe troisième larron olona fahatelo hoe troisième homme hoe tena efa misongadina ka mety aresy amin'le ray amin'ny anankiroa zay a fijerinao zay dia somary tsiko fa conclusion kely hoe raha izay zany izy hoe raha mirotsaka izy mirala mianaka dia na andriamanto Ravalomanana na andriamanto Andry Rajoelina na olona hafa mihitsiny eo dia hifarana ny hoe contestation foana satria raha tia olona ray hoe olona hafa koatra andriamanto Ravalomanana sy andriamanto Andry Rajoelina eny na dia izy mirala mianaka tsy mety hifandrimbona hicontesté an'le gatsy azo atao aloha le fifidianana manao karazana hoe zay le manao engagement ohatra ny any ivelany sasany manao engagement hoe zay lany eo tsy matoa ianao milatsaka dia manao engagement ianao ny candidature anao fa hoe kenao zay valim-pifidianana eo fa aveo fa tsy anao alohatry ianao zany marina mitombona dia mitombona ny fanontanianao kanefa ny zava-misy isika aloha inona moa mety mboan'ny crise tamin'ny 2002 contestation électorale dia hitatsika hoe samy tsy manaiky resy dia raha ny fijeriko an'le mirala mianaka amin'izao tsisy anaiky resy zany tsisy anaiky resy zany zazy tsika milaza miara-mahita ihany koa tenyzany tsisy anaiky resy io ary ny frantsay ianao milaza hoe afaka manao somi zany rehetrarehetra alohan'ny irotsarana filoham-pirenena amin'ilay fifidianana zany hoe anaiky ny valim-pifidianana dia nefa tsika raha mijery Frantsa ny akaiky indrindratsika ary arahantsika foana ny fifidianana ny Frantsa
dia mbola hitantsika moa mba fividianana filohan'ny UNP amin'izao entre ny fiancé copé nanao manifeste reo any anatin'ny statuan'ny UNP misy tsara mihitsy hoe izao fomba fividianana izay resy dia manaiky fa rehefa nandeha izy antsika mahita ka mahavalo fa hatramin'izao dia mahafandrizana izy hiditra tserika mihitsy andray mato sarkozina melanelana hiditra tseritra le mato any Juppé fa io izy io ka isika angamba tsy anakendrony zareo raha isika modelitsika hatramin'izay ka hiditra amin'ny fividianana tsika dia atao amin'ilay mizay anao izao zany ny famotinana izy teo a na miara-milatsaka izy miala nizanizany lany eo dia tsisy filanto inona ray amindreo aloha inona raha vahaolana akoatr'izay za zany tsy hoe zany namolona ntiana monina fa communauté internationale efa nivoy an'izay maromaro nivoy an'izay teo alohako ary communauté internationale koa dia nivoy an'izay hoe sao dia tsara hoe tsy milatsaka tsony izy rola mianaka tsy milaza zava-baovao zany fa zavatra efa misy ny teneny fa eto amin'ny famakafakana mety hoe misy mbangovangony mety hoe mbola tsy niresahana mbola tsy misy nanao amin'ny famakafakana dia izay no atolotra anao fa raha ny tena izy zany raha ny proposition communauté internationale hoe sao dia tokony efa tsy milatsaka tsony izy rola dia raha ohatra moa sika zany mijery manao rétrospectif kely izay any le proposition nandeha tany Seychelles le indrony eo zareo dia nalefa nalefa teo ambony latabatra izay proposition zay hoe tokony tsy latsaka nareo mirala mianaka dia araky ny filazan'Andriamatoa Andry Rajoelina moa tamin'izy averina avy any zany avy any Maputo dia hoe izy volona sy ny eritreritra tamin'io hoe tsy milatsaka io saingy Andriamatoa Marc Ravalomanitra izy tsy nanaiky dia mivadika koa zany izy miova hevitra koa izy lasa hoe latsaka koa izy fa tsy niteny izy hoe latsaka sa tsy latsaka fa niteny foana izy hoe raha ohatra ozy izy ka milatsaka Andriamatoa Ravalomanana dia mazava azy mety latsaka koa izy ohatra zay zany zavatra niseho tamin'iny dia za zany miteny an'izay eto hoe tsara manohana an'izay fekevitra zay hoe tsara izy mirala mianaka tsy mirataka tsony aloha izy mba hisin'le filantona dia mety tena azoantoka ve fa rehefa tsy milatsaka izy mirala dia mianaka dia misy filantona ka eo indrindratsika izao raha ohatra izy ka hoe tsy milatsaka fotsiny izy mirala mianaka fa tohizina ohatran'izao hoe lalantsika izao ihany ny andehanantsika dia mazava azy fa mbola hisy volana indray miseho any ery raha tena mijery eny antsika manomboka any amin'le lalam-pamirena antsika mihitsy eny dia efa conteste'ny ampahany ampanao politika eto Madagasikara sy mety ny olom-pirenena koa mety misy contesté an'le izy fa tsy miteny na tsy mahazo tele itenenana an'le izy ny communauté internationale koa eo ihany ataoko fa tsy dia hoe izy rehetrarehetra ngamba manaiky an'le constitution matoa izy tsy tena misy miteny hoe io le constitution ohatrany hoe mbola mandefa foana izy hoe alefaso aloha le présidentielle fa miamerina an'izay tsika mety mbola heritreritra le constitution na lampamirenana zany dia fa manala samy ny lalàna momba ny fifidianana sy momba ny hoe média sy ny hoe parti politique reny koa za dia milazanao fa maromaro mpanao politika ihany koa mbola tsy somary tsy maty voalavo kibo amin'le izy hoe izay tiany teo amin'ny fitondrana amin'izao ihany no nataonatao anatin'le izy zany hoe iny zany mbola eo koa iny dia eo mitony hoe ny ACC sy ny CENI tsy ohatran'izany mbola izy konty mbola akaiky misy misy tabataba any ambadika fa tsisy tena samy teny ka noho zany zay zavatra atao anatin'io zany dia efa fantatra valiny rehefa avy hoe tsy maintsy isy contestation indray ka le hoe tsy mandray anjara zany izy mirala mianaka tsy zay ny zava-dehibe tsy hoe tsy fitiavana ny Andriamatoa Ravalomanana Andriamatoa Andry Rajoelina fa ilay fisavorovorona mety ho tonga aorianan'izay no tsara soloana anatin'le izy ka raha mijanona amin'izay fotsiny tsika dia tsisy dikany fa hoe tokony io zany hoe mijanona aloha tsy mandray anjara tsony izy mirala mianaka fa manomboka eo amin'izay dia manao an'ilay hoe diniky ny samy malagasy le voliziny isan'andro tsika hoe manomboka manao fifanarahana fampidinika ohatran'le tamin'ny 31 octobre reny indray isika manomboka eo eto zany dia tena tsipihako mihitsy hoe mety misy miteny vao maheno an'izany teniko zany mety misy mieritreritra hoe mbola hitoy indray ve zany le transition sanatry ny vavy dia zany manao hoe faut pas
mélanger vitesse et précipitation aleo mihitsy zany izy eo ary hoe mandeha tsoratra fa tsara noho hoe maimaikitsika hitsambikimbikiny ohatrany sovaly na ohatrany bitro nefa rehefa aveo sika hidona amin'ny poto indray zany hoe raha manao zava-misy azo ohatritsika ka manao an'le hoe manaiky izy mirana mianaka hoe tsy hiditra amin'ilay fifidianana dia afaka miditra amin'ilay hoe dinika samy malagasy amizay sika inona ka ny blocage amin'izao fotoana izao hoe izay dinika sy proposition rehetra sy zavatra miseho rehetrarehetra dia tsy maintsy hoe na lavo miankolafo ray na lavo miankolafo anankiray zay foana dia zavatra anankiray tiako tsipihana fotsiny hoe raha tsy manaiky izy roalahy dia eo tsika zany afaka miditra amin'ilay hoe convention 31 octobre bis dia manomboka hatramin'ny hoe iza no membre gouvernement io zany sura fa falifaly daholo indray ndraiky sisy toerana vaovao indray mivoaka iny mba tsy dia teneny mpivalam-paratra fa hoe anomboka eo zany tsika dia hoe anao lalam-pandrenana vaovao indray dia eo sika hoe anao an'ireny fanavaozana an'ireny hoe loi électorale azotra zany hifanekeny rehetra zay anatin'izay io zany mbola tsy mandeha fifidianana aloha zany fa zay no natao zay zany hoe mifanaraka izy milalao samy tsisy latsaka dia atomboka le dinika samy malagasy anao zay convention 30 octobre fandroany zay ohatra bis entre guillemets dia fantanina mety mipetraka koa amin'izay dia hoe osy izy ny olo sara andraso aloha nefa fa ahoana no tokony anaovana an'ireny zany hoe tsisy tondrozotra tsony zany amizay tondrozotra zany fa mieritseritra manokana raha ny analysiko zany am'izay hoe rehetrarehetra zavatra hitako sy henoko sy tsapako sy zavatra nianarako dia zay ny zavatra hitako hoe efa teneniko tany amin'ny média sasany zay na tsoratra na ambava na tsary hoe le tondrozotrany misy défaut de conception satria vazany tena nanao an'le izy tao dia tsy manana an'ilay sotoavina malagasy izy hoe sotoavina malagasy resy tsy akoraina no mandresy jiobina zany hoe tokony izy zany ohatrany tamin'ny convention de 31 octobre iny zay le esprit général n'an'le izy hoe tamin'izay fotoana zay naolana andre matoratsiraka natao président titre honorifique ihany dia andremato Jean Fianivera tamin'izay lohan'ny opposition ny HAE natao président ny HAE raha tena nijerytsika ny HAE koa ny tsy nanana pouvoir fa ny prime ministre ny tena nanana le pouvoir pouvoir mihitsy fa ny zava-misy tamin'izay dia samy nangina ny egona hoe ny ambopon'le prala mianaka miady satria ny anankiray fa président ny HAE ihany ny anankiray koa président ny titre honorifique zany hoe samy président izy roalahy fa rehefa tonga atao hoe tondrozotsika tsy fantatry le vazaha zay dia natao hoe tia président le ohatrany hoe nanisy tamin'le tolona teto zany tia le président tiazao daholo ny pouvoir efa nisy any ka efa nisy any tentative zany hoe misy karazana natao tamitadidinao le avy any mampozo dia natao hoe andriamato vahiny dia andriamato fitsonina hoe collège présidentiel dia andriamato andratjel ny plan transition fa retsy ao amin'izy manoatra zany lasa hoe collège présidentiel na misy tentative fa tsy naombona izy dia aveo dia raha maro zay kanefany le anankiray tena hoe le tena problème le rôla tena hoe principal protagoniste satria napiditra monsieur Fétisson izy na ina tsy le président anankiray zany hoe iny zany any am'izay misy azy any maratra foana amin'ny fony nefa amle sotoavina malagasy zany tsy asina maratra tsy mieboebo be le mandresy dia tsy ratraina le resy dia am'izay ohatrany hoe mandeha foana le tsotriny hoe raha masako manga zany zay misy azo atao ihany koa moa raha masako manga zay manarak'izay mety fotsiny zany manarakevrany fotsiny ohatran'izay fa tsy zay le izy fa raha hoe filantona zany ny jerevana dia hoe ahoana ro miandaminana an'le rola dia tsipihako amin'izay hoe eo amin'le hoe tsy milatsaka izy rola mianaka izy mirala mianaka io zany raha ohatra hoe tonga dia fefena fotsiny hoe ny ray tsy mahazo milatsaka na nandremato andradrelo na andremato ravanomanana na hoe didijadona fotsiny hoe samy tsizy mahazo milatsaka dia milokolontana ihany koa fa hifanekena tena tsy piako mazava mihitsy zay hoe tena hoe manaiky ny rotota hoe samy tsy latsaka zay le izay vo possible zay zavatra teneniko zany zavatra rehetratra voaboasako zany mety isy ilaza hoe sarotrarotraifenao am'zany atramin'izay manko efa misy any mitetika hoe ampanifatony mifanaiky ohatrany tsy mety fanaiky ohatrany lalina be le ratra ve sa le
mety nofonofo le izy nefa mety azo eritreretina any mety hoe raha lefa tsara lalarina tsara le izy a mety samy eritreritra kely any zareo raha ohatra ny tsika mijery manaraka an'le oram-pirenena dia zava-misy dia zao Andriamatoandro Rajoelina efa niteny mihitsy izy hoe izy a efa ouvert amin'ny proposition io izy zany raha jerentsika efa ao aminy le izy efa manaiky le izy fa hoe le ray izy efa teneny foana zay hoe le anankiray izy tsy nanaiky dia voatery ohatrany hoe manaraka an'izay koa zany zany hoe ray zany farafaratsiny efa azotsika lazaina hoe mieritseritra an'le izy efa misy chance zany mety hoe ampanekena azy raha ohatra hoe manaiky koa le anankiray dia Andriamatoa Ravalomanana indray zany zany tsy conseiller politique angasa hoe inona dia tsy hitako hoe afaka hitery azy hoe ahoana fa zava-misy raha mijery akaiky dia akaiky izy tena ohatra hoe mahay tendu anazy io zany ohatra hoe manana azy amin'ilay fahasairana nilay hoe ninity ty hoe tsy milatsaka izy tsy hoe fandriana azy fa ohatra hoe ny fomba ampikolaka miarena anazy ndray amin'ny toerana izay tokony misy azy ao manaraka samizao ohatra misy milaza an'izay faniliana azy dia za manokana na hoe famerenana azy ihany koa arakara io arakara na za zao a ndraindray efa mitsotra foana rehefa miresaka na amin'ny gazety na amin'ny télé hoe za tsy mirona aty tsy mirona roa fa za koa mba lehilahy manana hevitra dia mbola misy hoe manoratra androany dia misy miteny hoe mirona amin'Andriamatoandro Rajoelina ity dia rapitso indray manoratra na misy télé mirona amin'Andriamatoa Ravalomanana ity dia gaga fotsiny any za tena hoe olom-pirenena tokony andraiky tsara dia milaza fa makafakana zay mety hoe hita dia izay no metiko eto dia izay zany izy hoe misy milaza hoe Andriamatoa Ravalomanana raha ohatra ka tsy milatsaka ao anatin'ilay hoe samy tsy milatsaka izy roalahy dia mety hoe ahiliky misy koa milaza hoe averina izy amin'ny fotoana manaraka dia tsy miditra amin'izay fa raha mijery akaiky fotsiny Andriamatoa Ravalomanana dia zavatra miseho dia izao ny zavatra tokony eritreretiny rehetra ary tsy nampisiny atao tsy natavoavoakany hoe proposition rehetrarehetra izay nandeha teto hoe fanafanana le krizy dia izao misy mpitondra efa manana toerana eto ary manana appui amin'ny miaramila zany hoe raha mametraka proposition zany ianao rehefa tsy mifanaraka amin'ny intérêt an'ina tsy tia mpitondra eo amin'ny toerana ina tsy tia miaramila dia afaka miteny eo foana ianao fa tsisy zavatra mivoaka eo zay tadidio foana zay hoe raha ohatra ianao zany ka eritreritra proposition mety pilrafina n'ity zavatra ity dia proposition mety misy fakatoavana avy amin'ny mpitondra izay manana ny fanapahan-kevitra sy manana ny aoriana dia ity efa nisy proposition tety hoe tokony directoire militaire no mitondra an'io dia zany misy nanontany ahy tamin'izay mpanao gazety ahoana ianao mpitsara ianao juriste ianao ahoana fijerinao an'le hoe directoire militaire na maniko azy tamin'izay dia hoe tsy tokony atahorantsika le directoire militaire satria fa niainantsika iny zany tamin'ny 75 volana vitsivitsotsiny dia vita le fifidianana tamin'izay saingy kosa tsy maintsy mifamarafaratsara tsika raha manao an'izay satria raha tsy mifamarafaratsara tsika dia ho lasa ohatrany any Afrika eo fa lasa miaramila dia tsy homeny intsony le non izy teo le pouvoir fa milesoka angeza be ao anatin'izay proposition hoe directoire militaire zao dia hoe mpitondra eo toerana ny mpitondra amin'izao Andriamatoandro Rajoelina tsy manaiky an'izay izy no mpitondra anaiky hoe ity fahefana efa eo aminy dia homeny miaramila indray dia hoe teo izay anaovanareo azy Valamamy efa nanao an'izay tamin'ny fotoanandro nomeny miaramila fianao izy ma tsy miaramila meny ndry général izy misy teo politique mety hoe mbola anana fotoana ianao ndray andro any ianasana azy dia anontanianao ngamba amin'izay hoe inona ny antony nanaovana an'izay fa normalement zany vitsivitsy mba mpitondranao an'izay hoe homeny miaramila le izy dia nisy proposition andray koa le hoe dinika samy malagasy voalazy ity dia tsy nieritreretiny rehetrarehetra hoe afaka midinika anie le malagasy fa rehefa le mpitondra eo amin'ny toerana le afaka manapa-kevitra hoe hidiniko isika dia eketsika izay valyle dinika rehefa mpitondra iny tsy manaiky an'izay dia tsisy dikany le izy ka zay mahatonga hoe ity hoe tsy mandray anjara izy raha mamianaka raha tsy manaiky ny mpitondra sy ilay any an-tsesy tany dia tsy ho tafavoaka io ary ny zavatra ifanekena nefa roatra ka atao aza avaintsika tsotra tsisy mangidy ohatrany sakaizy izy nytolo fa rehefa ny fanekena telina foana zany hoe ninona zany mety hoe
mety hoe fahavoazanao rinan'ny fanekena zay lasa tsy afaka mipotsaka tsony a dia tsy ho lasa président tsony a dia mety hoe tsy amanona vagence tsony na hoe tsy afaka anao tsaiko tsony a dia telona satria mitovy le zavatra atelon'ny rotota ary sakain'ny fanekena izy dia telona foana dia ity zany zay mahatonga anany ohatrany hoe miditra amin'ity hoe tsy miditra izy mirana miana ty satria ny anankiray a efa manaiky efa mieritreritra ary anankiray lazaiko hoe eo amin'ny fitondrana io le manaiky io le amkolafiravalomana anitsesy tany zany sisa no hoe tokony manaiky sa tsy manaiky ina ny antony mahatonga azy tsy manaiky mitseritra hoe mpanarabavao ianao mpandinika ina mety mahatonga azy tsy manaiky ny antony aloha zany dia izy reny zany mba malala azy fa ny angambany hoe amin'ny hoe proposition entiko hoe tokony tsy latsaka izy roalahy dia mamarivahany lalana tokony ho eritreretiny aho hoe idirany ao anatiny tokony idirany ao anatin'le hoe tsy milatsaka ina tombotsoany eo tombotsoany zany zay indrindra hoe inona tombotsoany a tokony idirany ao amin'le hoe tsy milatsaka izy zava-misy dia zao tsika zany zao a raha zao fandehan zao a zavatra miseho dia fa tapitra efa tsy efa tapitra hoe mbolanao alohan'ny fifidianana tokony efa eto toerana daholo ny rehetrarehetra raha zay zany aloha zavatra miseho a dia fa bila le fetrandro a tsy afaka milatsaka tsony le lotoravalomana manaika fa ny zavatra rehetrarehetra rehefa ny politika rehefa hoe ny fanekena ny ara-politika da nazo ataony io reny juridique zany amina règlement na conflit na international na national rehefa tena hoe andamina zavatra anankiray politika aloha mandeha alohan'ny juridique zany hoe misy migadra atao misy mbola tokony hoe aloha anao sy ny sisa mandeha any politika foana io zany tsy hoe tsika namorona an'izany zany hoe ohatrany hoe am'teny français ohatrany hoe faux débat zany filazana hoe problème satria ravalomana ny efa voasasa ny rehetrarehetra efa tokony higadra dia aminao zany zay mety faux problème satria mety misy mety misy vahaolana politika aloha zay vao mieritreritra an'izay fa aveo raha ohatra zany hoe za juriste no milaza hoe tsisy dika reny indrindra mpitsara dia sampona be fa ny zavatra zay fotsiny veriko aminareo hoe resaka hoe règlement de conflit zany na international au niveau reny hoe cour international de justice reny sy hoe médiation sur le plan national zany hoe tsy haiko hoe misy olana tany Rwanda misy olana tany Côte d'Ivoire politika foana aloha mandeha alohan'ny juridique satria le politika zany mifanaiky aloha le olona hoe ahoana dia rehefa jereo ohatra zao hoe andeha matoratsiraka ane zao ohatra condamné tamin'ny fotoanandro andray mato tantely Andrinarivo condamné tamin'ny fotoanandro andry mato Pierrot Radjonaville koa misy condamnation kanefa rehefa mifanaiky ara-politika hoe hoaveriny reny olo reny mifanaiky ara-politika hoe alefa ao anatin'ny gouvernement reny olo reny dia afaka miditra amin'ny gouvernement izy afaka miditra eto amin'ny territoire national zay oana juriste zay ohatrany hoe jurisprudence kosa zay zany hoe raha marina amindreo zany tokony marina amin'ny hafa ihany keo iny zany aloha zavatra hafandray iny hoe marakaraka zareo ihany zareo izy rotota ihany zany sy izay ankolafo rehetrarehetra ao anatin'io ngamba ny anapaka an'izay misy mitony le hoe fafafany efa ho atsangana sotran'izany zareo ngamba ny anapaka an'iny fa nay zany le principe fotsiny hoe juridique mandeha marinan'ny politika rehefa tena hoe misy problème na crise goavana be dia zay zany aloha anankiray raha ohatra hoe andriamantoa Ravalomana zany jerentsika amin'le hoe efa tapitra le fetrandro efa tsy afaka milatsaka tsony izy zay aloha zany problème anankiray dia ny zavatra faharoa koa miseho dia zao le arak'le teniko teo hoe proposition rehetratra hoe vahaolana rehefa naroso telo hatramin'izay a tsy nisy voaray daholo nole hoe ny mpitondra eo atoerana tsisy ohatrany hoe mety hoe tsy mety amin'ny intérêt izy dia tsekeny dia ny zava-misy a mandroso amin'izao tsika dia tsy eo tsony tsy afaka mandray anjara le Andriamantoa Ravalomana dia androso zany tsika androso tsika hoe le mpitondra amin'izao mety hoe latsaka izy ohatra dia mety hoe izy nolany dia amin'ny 2018 indray a raha mbola milatsaka indray koa izy a dia tonga amin'le teny hoe isika malagasy zay le fitondrana ihany lanitsika isika zany sady tia olona eo fitondrana mo matetika koa le hatramin'ny hatramin'izay a ny olona teo fitondrana mampiasa an'ilay fananam-panjakana sy ny volam-panjakana sy ny rehetrarehetra dia lany izy 2018 zany mbola tsy afaka mieritreritra Andriamantoa Ravalomana 2023 zany izy hoe tapitra mandala koroan'ilay président amin'izao a zay vao mety ho afaka iverina izy amin'izay fotoana izay
dia amin'izay nefa izy a mbola hoe tsy misy amin'izy ity mbola tsy misy mety mbola misy fanenjehana hafa koa ny ambadika any mbola tsy fantatra zany hoe 2023 koa izy a mbola tsy afaka milatsaka ihany koa dia nefa ny zavatra misy dia izao izy zany sady tsisy plan A izy a no tsisy plan B izy ny fitenenana ny mpitondra ankehitriny nefa raha jerena akaiky a efa nivavahako tamin'nytsolatra moa zay hoe manana plan A aloha izy zany taritiny foana le tondrovotra hatramy farany any na dia efa hoe misy ary mitsopahana teny an-dalana misy efa miazoazo a misy efa ohatrany hoe mitady tsy anaiko tsony azo mitaritina foana io plan A iny zany ny plan B mbola azony atao indray koa dia le zay no fanazavako azy akaiky le hoe schéma Dimitri Medvedev sy Vladimir Poutine zany hoe izy zany manao mini unilatéral zany hoe izy zany tonga dia manapa-kevitra mpitondra amin'izao hoe tsy mahazo milatsaka andriamatoa Ravoalomanana za koa tsy latsaka milatsaka daholo nareo fa manory ary manohana nefa izy a olona iray tanana kavanany dia ohatran'ilay iseho tany Rosia tsara mihitsy hoe na no mandà anankiroan'andriamatoa Vladimir Poutine tamin'ny 5 taona lasa dia satria izy tsy afaka raha ny lalam-panorenana rosiana zany dia tsy afaka milatsaka fahantelo intsony izy a dia ny prime ministre izay tanana kavanana andriamatoa Medvedev no nataon'ny président dia izy prime ministre tapitra mandat 5 taona dia izy indray miverina ny latsaka tsy nilatsaka intsony andriamatoa Medvedev dia io izy io tafaverina président raha zay zany zavatra amin'izao hoe schéma Medvedev sy Poutine zay dia 2018 a miverina tsy milatsaka aloha andriamatoa Rajoelina izao 2018 izy afaka milatsaka dia lany izy dia manao mandat indroa izy a 2023 izy zany mbola eo indray 2028 zany andriamatoa Ravoalomanana zay vao afaka mieritreritra eo aizatrany amin'izay nefany a dia kafateko azombola plan C azony mpitondra amin'izao atao ihany koa hoe dia tena tsy miraharaha izy fa foana ny tondrovotra io a manova gouvernement izy a endahany andriamatoa Omer Berzika dia manao unilatéral tanteraka ohatran'ilay tany voalohany mihitsy izy a dia toy izy anatrany farany dia amin'izay fotoana izay tsy fantatsika hoe firy taona ny faran'ilay fitondrana amin'izay fotoana izay fa amin'izay tranga telo zaiko zay zany dia any 2023-28 foana andriamatoa Ravoalomanana vao afaka mety hoe mieritreritra tonga eo dia nefa izy raha ohatra ka miditra amin'ity hoe tsy milatsaka tamin'ny proposition communauté internationale hoe tsy milatsaka izy dia tsy milatsaka andriamatoa Rajoelina dia afaka minégocie izy zay ny zavatra ngeza-piazony atao anatin'ilay izy hoe minégocie izy hoe oka mba asiva amnistie ary amin'le condamnation rehetrarehetra reny na avereny fitsarana reny dia afaka hoe matena hoe miaritena tsara dia mety hoe tsy ho voaheloka zay anankiray goavana be zany hoe tsy misy tasitsony zany ny bulletin numéro 3 na ny casier judiciaire amin'izay fotoana zay dia zavatra anaty faharoa azony angatahana koa amin'izay afaka nynégociena hoe tsy ho asiana ntsony fanenjikenjehana anazy hoe mbola fanenjehana hafa ohatran'le efa nisy zany dia mbola azony azo négociena fatelany koa famerenana ny arenany zany apaharena satria hatramin'izay zay fitseranao zay dia ohatran'le hoe izy zany le nanao faute foana fa izy koa mety hoe sady mety ho vavolombelona izy témoin ary mety koa izy victime ao anatin'izay fa miviana eto Madagasikara ka zay mihitsy mahatonga mareny teny hoe raha ohatra izy zany ka manaiky an'le hoe bon tsy milatsaka dia négocie izy hoe miverina eto an-tanindrazana dia sy dia mahazo amnistia dia tsy enjehana ntsony a dia miverina ny arenany a amin'izay fotoana izay izy a dia amin'ny 2018 izy a afaka milatsaka tsisy afaka malohana anazy tsony amin'izay hoe tsy milatsaka 2023 ohatra izy amin'ny 2018 izy izy lany sa tsy lany 2023 efa eo koa izy tsy fantatra fa ny zavatra azotsika raisina amin'izay zany dia hoe manana herintsika manana chance a kokoa izy a amin'le manaiky an'izy le négociation zay mety tsy misy nanolohana angezabe tao anatin'le izy dia lasa tsy azo rehetrarehetra an-tsaina sady tiana critique koa raha zay fitserinao zay raha ohatra hoe izy ianao teo hoe communauté internationale no tena mifoeny reny iny zany hoe raha manaiky an'iny andriamatoa Marc Ravalomanana raha ohatra fijeriko azy zay zany anao dia hoe votery ihany koa ny communauté internationale anampy azy amin'izay négociation satria zany manaiky satria izy mbalà tsy hoe indray ihany fa izy mbalà mianaka mihitsy hoe manampy ny communauté internationale mba hatafavoaka an'ilay satria avy any amin'ny hevitra
dia mety isy ametraka fanontaniana hoe ho an'ny côté Ravalomanana zay fa côté Andry Rajoelina indray inona no mety hoe intérêt-any anaika an'ilay izy. Voalohany indrindra aloha zany mety efa malala an'ilay izy zany izy matoa izy lefa hoe fa ouvert amin'ilay proposition izy fa ny zavatra hoe za fandiniako manokana indray zany ny intérêt-ny voalohany mety ho tafiditra ao anatin'ilay izy dia hoe tonga amin'ilay fitenenana hoe mesure du pouvoir. Ianao na rehefa amin'ny fitondrana elaela ianao dia tratran'ilay lazainy vazaha hoe mesure du pouvoir. Zany hoe rehefa eo ianao zany dia efa azo kianina be da be ny azo anakianana anao. Be da be ny grevy sy ny rehetrarehetra mety efa fisehoana tsy fahafaliana daholo io andry. Dia ny fanakenany hoe tsy milatsaka zany mandrenao to Andry Rajoelina dia hoe porte de sortie par la grande porte zany hoe navaravara an'angizabe izy no mivoaka. Ray aman-dreny izy amin'izay fotoana izay. Tena lasa tonga de hoe ray aman-dreny ary atadidy azy daholo ny taranaka faramandimby rehetrarehetra hoe izy irery no lehilahy teto Madagasikara nandray nahazo fitondrana teo amin'ny fitondrana nefa dia nahalala tamin'kitsipo hoe miala. Mbola tsy misy an'izay ministra sy ny ohatr' zany fa nisy nanao démission fa ny hoe président teo amin'ny toerana zany mbola tsy misy hoe antsara zay amin'ny 2018 izay mihitsiny satria 2018 ny manaraka any hoe ray aman-dreny izy zao rehefa any 2018 any misy ohatra zany zao misy tsy milatsaka izy dia misy olona lany eo dia somary sahirakirana ny olo io dia lazaiko anao fa amin'ny 2018 izy lazaiko atsika rehetrarehetra fa be dia be ny chanceny hoe izy molana ny 2018 zay zany intérêt ngezabe amin'ilay izy zay. Dia mety hoe intérêt-ny ve moa sa tsy intérêt-ny filazana zany fa mbola misy intérêt-ny anankiray faharoa koa zany ao anatin'ilay izy hoe les mesures du pouvoir fa faharoan'izay koa hoe makaleo koa ny le miasa mafy isan'andro eo. Raha mijery tsika mijery ny parcours-ny tao mairie Antananarivo izy tonga de président. Tsy misy préparation psychologique zany tsy misy préparation tontolo tao anaty tsy misy fiomanana. Za mieritreritra azoko an-tsaina ihany rytmo amin'izany hoe mitondra fireneny zany izy nga mba hanamarina an'izany fa tsy zavatra molo zany. Mety hoe mitondra tao anatin'izay efatra taona izay izy mba eo ihany koa le hoe fahafizanana na mieritreritra na ny saina na ny fanahy vizavizana ao anatin'ilay izy. Mety hoe porte de sortie ho anazy zany mba hakanaina ihany koa le zavatra zay. hoe makaina koa fa hoe afaka hoe makabana makabana na mandendre mandeha. Dia zay zany ohatra jereny sady misy intérêt zany anandrena to Andry Rajoelina izy misy intérêt anandrena to Ravalomanana fa indrindrindrindra intérêt ihany koa ho atsika valana be mandry atsika valana tsy mandady arina citoyen malagasy. Dia eo zany mijery hoe raha tena manana ny atao hoe raha tena hoe homme politique zany le izy mirala mianaka fa tsy homme de pouvoir zany hoe araka le tenin'ny Freeman Clark hoe mijery ny génération anérina mijery tsara ho azy génération anérina fa tsy mijery fotsiny ny fifidianana ho avy. Dia ngamba ataoko fa ironan'ity hoe tsy milatsaka ity satria efa nivavahako teo nitrangateny ety seo raha ohatra ka milatsaka izy ola raha tena mijery an'ilay hoe intérêt supérieur de la nation zany izy dia izay ny zavatra misy hoe tsy milatsaka ny sady misy intérêt manokana zany le izy no misy intérêt ho an'ny rehetrarehetra ihany koa. Inona ny intérêt ho an'ny rehetrarehetra ao anatin'ilay izy somary fa maraparantsika monsieur ny intérêt an'ny rehetrarehetra ao anatin'ilay izy zany dia zao hoe tonga amin'izay le hoe hiditra afaka rehefa milamina zany ny problème izy vao mirala mianaka dia afaka miditra amin'ilay hoe fampidiniana samy malagasy tsika dia otsika afaka makakaikaiky le hoe iny efa azotsika raisina akaikaiky fotsiny izy hoe 31 octobre tsisy nanoatra an'iny tany andafatra rehefa tsika gasy ny nahitany inona moa ny problème miditra amin'iny iny zany ny fandiniana ny anaovana ny ohatran'iny. Dia eo tsika mety tonga ny fantaniana hoe raha nao an'iny dia iza nympanelanelana rehefa nisy dindinika teo dia nanao ny knosika dia nanao ny rehetrarehetra dia tsy nisy ny raharaha izy rehefa avy eo. Dia zava-misy dia zao nanelanelana ny fiarahamonim-pirenena fa inona moa natonga ny fiarahamonim-pirenena hoe tsy nisy ny raharaha le zavatra mivoaka avy ao rehefa avy eo satria fiarahamonim-pirenena to amintsika ny ohatry hoe fialokalofan'ny mialatsiny tsy ny rehetrarehetra fialokalofan'ny politisianina reraka rehetrarehetra le fiarahamonim-pirenena.
rehefa hoe reraka tany politika izy tsy nahazo seza ntsony dia manolo association kely izy dia manao fiarahamonimpirenena dia rehefa kelikely eo am'izay izy mahazo tribune dia lasa conseiller, lasa miverina ministre, lasa miverina CST sy ohatran'izany. Dia le fomba fiasa tany amin'izy mbola politisianina zany a tonga ao anatin'le fiarahamonimpirenena koa. Dia le adala politika hoe samy tady toerana, dia samy teo hita, dia samy ohatran'izay, dia zay natonga le fivakivakiana tao amin'ny fiarahamonimpirenena. Fa ny mpanelanelana akaiky indrindra ho antsika malagasy ary sura fa ikeny malagasy dia ny ray aman-dreny ara-panahy. Miverina foana zany amin'le FFKM. Antany ny olona hoe kilo izy io tsy mety mandray ny fanelanelana. Dia zava-misy ao dia izao, zareo mety tsy miteny antony fa zany mieritreritra fa ny antony mahatonga an'ireo fanelanelana tsy raisy ny FFKM dia satria mbola nisy le fifidianana teo eo reny mbola tafiditra tao ihany ilay olona natonga ny problema taloha tamin'izany fotoana tany amin'ny episcopat teo taminy hoe Andriamatora Sendrasina mbola lany président ny FFKM, Andriamatora Valmanina mbola vice-président, ary ohatra hoe Andriamatora Rodon Razanakolona izay anisan'ny mpandray anjara mavitrika teny amin'ny episcopat ihany koa mbola ao anatin'ny rafitry ny Église catholique. Dia zava-misy nefa dia izao tiako fantatry ny rehetrarehetra ary azontsika eritreretra ny FFKM zany dia tsoroko eto tokony handray an-tanana an'le izy. Raha tsy te handray an-tanana izy Andriamatora Prime Ministre Omer Berzika izay hamy atao hoe iraisany rehetrarehetra aloha zany zao afaka miteny ihany koa, afaka miangavy, tena afaka miangavy ny FFKM koa hoe raiso ny fanelanelana raha tena te hijery ny famahanan'i Kristy. Zany hoe malaika zany izy voalay hoe tsy lasaka dia iny amin'izay Andriamatora Berzika milaza hoe miangavy ny FFKM raiso an-tanana le izy. Dia mba ilana amin'le hoe problème maninona Andriamatora Sendrasana président ny FFKM, président ny FJKM mbola eo dia tsotra ny valiny hoe mety hoe tsy misy problème zany objectivité sy hoe ny impartialité any. Dia mbola eo koa Andriamatora Rodon Razanakolona dia hoe ny association sy volon'olona rehetrarehetra na groupement humain misy lohany foana dia misy numéro 1, misy numéro 2, misy numéro 3, misy président, misy vice-président, misy trésorier, misy SG. Rehefa le président ohatra hoe ny FJKM ohatra Andriamatora Sendrasina mety hoe misy olana eo amin'ny impartialité sy objectivité azo ataony hoe asorona izy fa numéro 2 no alaina. Dia ohatra zay koa mbola hoe Andriamatora Valmanina koa ny ao izay sady juge ny parti ao anatin'le olana dia tsy mety ihany koa io afaka midina ny numéro 3 isika. Dia mba ampifandrindra an'ilay rehetrarehetra zany dia tsy ny FJKM irery no midina ny numéro 3 na numéro 4 fa ilay fiangonana efatra ao anatin'le izy hoe ny FLM koa ohatra numéro 3 ny FJKM dia numéro 3 ny FLM koa ndraiky na numéro 3 ny katolika, numéro 3 ny anglikana. Dia amin'izay fotoana izay zany reo zany manelanena dia amin'izay fotoana izay afaka ilay disadisa ilay nety mahatonga ny FFKM amin'izao tsy mandray an'le izy. Afaka le disadisa mety hoe misy le subjectivité na objectivité. Raha zay zany zavatra miseho dia afaka zay ny disposition raisitsika manaiky ny FFKM izay iangaviako an-tanindroa mihitsy handray an'le izy dia ohatra koa hoe Andriamatora Berzika afaka safen'izay andro zay ihany koa dia ngamba ataoko fa proposition metimety zay afaka ataon'le olona hoe anaovana an'ilay sortie amin'le crise avy eo miditra amin'le 31 octobre tsika dia ngamba ataoko fa miditra amin'ny filantona amin'izay dia resaka hafahazo mbola atao zay monsieur zay resaka 31 octobre zay tsika mbola fiera amin'ny fotoana dia angamba misy fanamahira faraparana vitsivitsy ataoko faraparana. Voalohany indrindra ohatrany hoe mba miantso azy zany le tanora rehetrarehetra na ny eto toerana na ny ivelana na ohatra zany timo na foana zany na nitondra amin'izao na zay rehetrarehetra ilatsaka koa ataovako an'ilay fanamariana daholo. Ty zany hoe fomba fimemezako rehefa le fakahitany hoe fivoriana na eto na aizanaiza zany amin'ny hoe bandibanda rehetrarehetra dia miteny foana amin'ny farany hoe zalahy isiko zao ray am'rano tsy haiko isa mety misy mahitratra hitondra fanjakana na hiditra fitondrana oviny na aiza na tsy haiko. Dia fanamariana kely ataoko dia hoe le fitondrana zalahy izy io zany azo atao tsara mihitsy hoe sady tena mitondra manao zavatra tsara no mety hoe mandimandina fa tsy hoe voatery le izy hoe mandimandina fotsiny dia firenena tena latsaka katerena. Dia mba averiko eo zany zay hoe izay rehetrarehetra mety lina amin'le fitondrana na tsy haiko indray androany
dia mba zay zany mba eritrereto foana hoe azo atao ny sady mety hoe mandiny ianao a nefa ihany koa ny ranorean'ny andafy any hoe mpitondra ny andafy reny sorako ao trano daholo fa ny firenena no zava-dehibe iny voalohany dia faramariana faharoa eo amin'le hoe eto amintsika zany indraindray mbola fandray amin'izay ihany hoe indraindray zalahy misy hoe manaova politika raha te hanakarena sy makarena mo tamin'ny voalohany nalaza le hoe makarena dia lasa zay fanovatsika malagasy azy teto hoe manaova politika raha te hanakarena dia marina fa mety manakarena izy fa kizo fara ny zava-misy manko dia zao raha mijerytsika ny lafiny resa-pirenena avec ny internet sy ny hoe interpol sy ny hoe eto antsika misy hoe samifina reny ahafahan'ny any andafy any misy ohatran'ireny koa any andafy any dia any samifina sura ao amin'ny samifina ohatran'izay efa nisy demande tany hoe vazaty misy vazaty aminay ahoana mba azonareo mihina ve ny toe-bola ny vazaha io any aminareo any Madagasikara izany hoe tiako tsipihana amin'izay dia zao ny vola rehetrarehetra mifamezivezy amin'ity flux financier mifamezivezy amin'ity planety tia dia misy trace quelque part daholo mety hoe mangalatra ianao androany dia hoe tsoka any andafy arapitso fa azo averina tsotsotra fotsiny rehefa hoe tapitra ny fitondranao dia lasa ianao makany ivelany any dia afaka le mpitondra vaovao afaka miteny amin'ny fampiraraha amin'ilay tany any ivelany misy le volanao fotsiny hoe mpitondra tato aminay io nangalatra vola tato aminay averenao ty aminay reny vola reny dia eo zany manao inona zany le intérêt hoe amikisana posy bisy hoe andefasana volana ivelany amin'izay raha ho an'le hoe zay mieritreritra tsy hoe anao politika mba hanakarena zay fanamariana faharoa dia fanamariana fahatelo farany mbola fandray amin'izay ihany koa misy indray manao hoe manao trano izy manao zavatra izy ny ivelany le mpitondra re sasatsasa tampitondra taloha misy nanao zany hoe manana trano izy any velany dia isika anao mba manala tsara fa ny ivelany any grave be ny resaka hoe impôt foncier sy ohatran'izany tena mandovola be mihitsy ny ianao isam-poana amin'ny impôt an'io trano ianao rehefa mbola teo niala vetivety teo fitondrana mety hoe mbola manam-bola dia mahavoalohan'le izy afaka folo taona roapolo taona any amin'ny zanako tsy voalotson'le izy lasa ny fisikavaza dia tanisa tena zavatra ka tena misy hoe raha mijerytsika hoe mamaky boky jereo sur internet tsotra be mijery zany ny fianakavinga Jean Bidel Bokafavy any Centrafrika namperana Centrafrika tany nangalatra izy nangalatra dia nalefa ny tany mividy chateau izy tany France tany Belgique dia lo chateau roa amin'izao fotoana izao efa lasa ny fisika frantsay daholo satria tsy voaloha le izy dia lasa koa le matonobotò CCC-ko tany Zaïre taloha amperora koa izy nanao ohatr'izay koa vidy chateau be da be koa izy tany Belgique aiza daholo koa le chateau amin'izay tsika miteny zao ka le izy zany le hoe ity manko efa fanamariana atao tany amin'ny rehetrarehetra tany hoe matetika eto amintsika le hoe olona miditra fitondrana manamanana hoe misy zany mieritreritra ny sasany hoe na directeur na chef de service io na izy io na ministre io na tsy haiko io hoe manana nationalité dia hoe manangom-bola dia fanamorana le fitsoahana le nationalité rehefa avy eo fa le vola iny azo alaina foana rehefa avy eo dia tiako tenena zay zany hoe manova soa an'le firenena jereo aloha hoe tombotsoa an'le firenena fa rehefa mandeha rehefa tsara le firenenao mety koa fiainanao vola tsy hoentinao milevina any pasana mihitsy fa ny fiainanao isan'andro hoe mba tsy misy mpanamboatra tsony izy ny tanora hoe tsy misy mpangalatra tahoranao tsony isan'andro satria mahantra izy dia mangalatra na hoe tsy misy olona mangataka aminao tsony isan'andro mandeha analakely dia feno mpangataka mangataka aminao fa mba samy mandomandana daholo malagasy zay namba ny tena hoe tanjona tena tsara raha azoko raha tsoroko amin'ny teny tsotra iny Michel sotra betsaka ny amin'izay fanazavan'izay politika izy dia misy mba fahatsapana sy afatrafatra tsy antso nataony ino tsika fa nalefefika eo nandrean'izany reo mpanao politika izay hiditra anaty politika dia tsika tanora nareo tanora hiditra anatina politika misy afatra ihany koa teo ary misotranao begabe zay nivahita amin'ny fandarana resabe sirango ary mametraka avy mafinaritra atsika isan-tokantrano any dia amanaraka indray miresaka tompolahy sy tompovavy efa neodeo ambaravarina ny Zandary miisa telo amby valopolo ny rahalama fikarana natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa tena sivy amby efapolo amby zato tapidraiky ariary Vitsy ihany, no mahasoa ny mahita.